toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante ton âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia, mbola falinarabantsika rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy indray ny tenako amin'izao fotoana izao. Ary koa mankasitraka an'Andriamanitra indrindra amin'ny tombontsoa lehibe manokana izay mbola ahafahako manompo azy. Mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra Dr Rina izay mbola manao fahatokisana hatrany ny amin'ny asa fanompony. Ary koa ankasitrahako fentanteraka eto ny mpanompon'Andriamanitra izay toerana derana Tahiana izany. Amin'izao fotoana izao dia tena hoe mankasitraka indrindra antsika tsirairay avy izay mampandroso indray izao fotoana noho izao. Mino fa Andriamanitra mangentsika tsirairay avy. Mino fa Andriamanitra hiasany amin'ny fiainan'ny tsirairay avy amin'ity an'ity ary amin'izao fotoana izao manentana anao hoe zarao ny fotoanantsika. Zarao izao fotoana mba avy izao satria mety amin'ny alalan'ny fizarantsika izao fotoana izao hiasa Andriamanitra, mango fiainan'olona Andriamanitra dia mino fa tena hoe anao faraka izay herinao ianao faraka izay tena hoe maximum indrindra anao partage izao fotoana izao fa amin'ny alalan'ny fizarantsika izao fotoana izao dia tena hoe hiasa Andriamanitra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Enina aminao izay mampandroso izao fotoana izao ary dia mino fa Andriamanitra hiasany amin'ny fiainanao, amin'ny ankonanao, amin'ny fianakavianao, amin'ny asanao, amin'ny fianaranao. Fa tena hoe manekena Andriamanitra amin'izao fotoana izao manentana antsika hoe zarao mahaiza mizara za mitazona izao fotoana izao anao rery fa tena hoe zarao ny tsirairay avy izao fotoana antsika izao mba tena azahoany tsirairay fitahiana amin'ity an'ity. Fa miarona ny vavahantsika amin'izao fotoana izao dia andaontsika andeha hijery tenin'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Salamo. Ny Salamo faha 120 ny 7 sy 5 dia toizantsika amin'ny 9 sy 13 izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nitsenainao fitahiana soa izy, teo andohany nasianao satro-boninahitra, tena volamena. Lehibe ny voninahiny amin'ny famonjenao, laza sy voninahitra nataonao taminy, fa nataonao fitahiana mandrakizay izy, ampifalianao indrindra amin'ny tavanao izy. Misandrata amin'ny herinao Jehovah, ihira sy ankalaza ny herinao izahay. Amen. Tsara loatra izany ten'Andriamanitra izany. Andriamanitra mihitsy nampisatro-boninahitra antsika, satroka volamena nampisatrony antsika. Fa andaontsika amin'izao fotoana izao andehantsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay nomeny antsika amin'izao noho izao.
tena hoe isaorantsika anazy andeha ankalazaintsika satria tsara loatra zany andriamantsika zany eny koa angatatsika koa fanatreha fanahy masina tena hoe ameny tanteraka indray ny fotoanantsika nytianyity mety misy koa am'izao fotoana zao hoe tsy fatanterana zay vitantsika teo anatrehan'ny tompo fandaontsika andeha hibaboka nyzany fahotantsika izany ifonitsika hoe ifonatsika eo anatrehan'andriamanitra satria tsy mendrika atsika na dendra segondra zay aina atsika tena matsapa hoe tsy mendrika atsika fandaontsika ifony eo anatrehan'ny tompo ary koa tsika mbola ndravarava ninina mety hoe sakana ninina mety hoe zavatra manakatsakana atsika am'izao fotoana zao dia andaontsika andeha amotika sy andravaravanyizany dia asandrato ny feonao am'izao fotoana zao andao hisaotra an'andriamanitra isika raha eo mbola misaotra sy midera ary mankalaza ary koa mame voninahitra ny anaranao zay tompo am'izao fotoana zao ny amin'ny tombontsoa lehibe manokana zay mbola afahana indray manatotosa izao fotoam-pivavahana izao saotranao zay satria ianao no mitahiry anay ao anatin'ny fahatsaranao saotra tompo satria zay tonga amin'ity fotoanan'ity dia no fitiavanao ny famindramponao ny fitahirinao sy fahasoavana lehibe zay mbola rotsaka ao ny fiainany tsirairay avy endray akasitrany tokoa satria ianao no safidy anay fa tsy zay no teo tonga e tompo fa ianao mihitsy nefa ny safidy anay ho tonga eto amin'ity toerana tsara indrindra ity ka manasanao zahay iroa ilay fanahy masinao am'izao fotoana izao ameno ny tsirairay avy amangy ny olonao tsirairay avy oka ilay fanazy tena hoe fanahy mampazoto fanahy mahiratra tompo zany no alefanao am'izao fotoana izao akahery anay anome fahazotona ny tsirairay avy amin'izay rehetra tompo mampandroso izao fotoana izao amin'ity an'ity dia tena hoe aoka ny fanahy masinao akahery n'izany olona zany am'izao fotoana izao zay tompo fantatray fa tsy tanteraka eo anatrehanao zay be reo fakapanahy be reo fahadisoana tompo vitanay teo anatrehanao fa mangataka zay tompo indra fonao ny famelan-keloka fentanteraka avy aminao tompo aoka zany ny arotsaka ao aminay mangataka zay ilay raha sarobidi jesosy kristy nadiovanao tanteraka ny akanjo-panahinay tsirairay avy nizaniza tompo mamindrantra zany miandrandra zany famelan-keloka avy aminao zany dia mino zay fa hiasa ianao mino zay fa amela ianao mino zay tompo fa nadio ny tsirairay avy ianao amin'ny alalan'i jesosy kristy am'izao fotoana izao ninina mety sakana ninina tompo mety blocage zay lefa ny satana am'izao fotoana izao tompo dia tonononay fa tsy ambinina tsy hanana fahefana amin'ny alalan'i jesosy kristy zany potenay aravary amin'ny alalan'i jesosy kristy tsy ambinina tsy hanana fahefana ho amin'ny olona rehetra tompo zay manaraka izao fotoana izao dia tena hoe hiaro azy ireo ianao andefa ny hery ny fanahy masinao amin'ny tsirairay avy ianao dia mankasitraka tompo ny amin'ny fiasanao mankasitraka amin'ny fanatrehanao sahady mankasitraka amin'izay efa soa ataonao amin'ny tsirairay zay manaraka izao fotoana izao ary mino zay tompo fa tena hiasa tokoa ianao amin'ny alalan'i jesosy kristy sotra tara halleluia amen amen amin'izao fotoana izao tsika dia mbola ity vavaka foana hatrany aza tapana fifatonao aza tapana hatrany fifandraisanao amin'andriamanitra fa andaontsika amin'izao fotoana izao dia hivavaka atsika andaontsika tena hoe iray saina iray fo tena hoe adio am-po adio am-panantsika andeha hivavaka ao an'ireo mpanompon'andriamanitra naiza toerana ivavahanao nizaniza mpanompon'andriamanitra zay napetraky ny tompo hitantananao amin'ny fiangonana zay misy anao izao fotoana izao tsy akanavaka hoe ninona aiza ianao mivavaka ninona finoanao andriamanitra rery any zay ihany no zao rehetra izao dia amin'izao fotoana izao andaontsika andeha hivavaka an'ireo mpanompon'andriamanitra ireo tsy haiko hoe aiza misy ianao amin'izao fotoana izao tsy haiko hoe oetrano ianao any amin'ny arabe ianao na hoe mbola any am-pianarana na any am-piasana ianao amin'izao fotoana izao fa andaontsika andeha hivavaka an'ireo mpanompon'andriamanitra ireo andeha tena hoe ny ao am-potsika mihintsiny no entintsika eo anatrehan'ny tompo dia tena hoe anampy azy ireo ihany koa tsika eo amin'ny lafiny rehetrarehetra ninina mety zavatra ilain'izy ireo ninina ohatrany hoe fanampina tadiavin'izy ireo avy ety amintsika dia ndeha tena ataontsika mifo zany tena ataontsika hoe ampitiavana zany fanapitsika zany satria tsy moramora ny asa zay atrehan'izy ireo tsy hoe ny asa fanompoana koa ikorony tsy hoe mandray karama izy ireo tsika manakarama azy ireo isam-bolana na ohatran'izany fa tena hoe andao hoe tsika eo anatrehan'ny tompo izy ireo hoe tena mba ny tompo mihitsy ny anome hery azy ireo hitantana foana ny fiainan'izy ireo tena hoe ankaheryn'izy ireo amin'ny zavatra rehetra zay ataon'izy ireo fa meloha nitondratsika izany mivavaka izany dandaontsika andeha hijery tenin'andriamanitra tenin'andriamanitra zay hitantsika ao ampitoroteny toko fasivy ny 9 sy 7 zay mivavaka izao amin'ny anaran'i jesosy izay rehetra azo ny tananareo atao dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsy hita izay alianao aleo fahendrena toy izay fiadina ary ny mpanota iray mahasimba ny soabe amen zany tenin'andriamanitra hoe aleo izy izy manaova ozy izy tsara
araka izay tratranao andaotsika hitondra n'izany tsara indrindra zany eo amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo natria ny tombo andaotsika hitondra mambavaka an'izy ireo mba tena Andriamanitra mihitsy hiasa tanteraka amin'ny fiainan'izy ireo dia sandrato ny feonao amin'izao fotoana izao raha tsara indrindra zany an-danitro mbola tsy mitsatra izay tompony miantso ny anaranao satria fantatra fa lehibe sy mahagaga ianao matalanjona tompony ny zava-bitanao tena hoe feno fahasoavana tokoa ny fiarana aminao amin'izao fotoana izao izay nomenao tombontsoa manokana tompo hivavaka ao ireo mpanompon'Andriamanitra ireo izay nifidinao hitantana anay ny ara-panahinay indrindrandrindra tompo dia tena hoe ankasitra anay feno tanteraka ny fitiavanao ny mivavaka ihany koa izay amin'izao fotoana izao Jesosy ho an'izy ireo ampitomboy ny hery izay efa nanan'izy ireo Jesosy ampitomboy ny fahasoavana izay efa narotsaka ao amin'ny fiainan'izy ireo aoka tompona mokatra ny ranomora-pitahinao androtsaka izany amin'ny fiainam-panomponao tsirairay avy tsonganiko manokana hoe tompo i pasteur Normand sy docteur Rina tompo hitanao tompo ny fikelezanay nataon'izy ireo ny fitondrana mibavaka manokana ny vahoakanao tsirairay avy indrindra fa an'ity ministère ny SCI ity tompo tsy mitsatra izy ireo mikaroka ny soany tsara hatrany hoentina ampitomboana izao ministère izao koa tompo hoe tena atsiay azy ireny isa segonda isa minitra ianao tsy anadino azy ireo ninina tompo zavatra rehetra lalovan'izy ireo dia tena hoe ianao ankaheran'izy ireo ianao mpatanjaka an'izy ireo anao mpitombo hatrany ny finoana izy ireo anao ka ninina mety sedra ninina mety afaka-panahy ninina tompo mety fanenjena izay lalovan'izy ireo ianao mpijoro mpanomponao foana hatrany ianao ankaheran'izy ireo foana hatrany ianao tena hoe anavaka an'izy ireo hatrany tompo amin'izao fotoana izao zay dia tena hoe mivavaka manokana ao mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra manerana izao tontolo izao tahinao izy ireny tompo tsy mora ny asa izay andreketan'izy ireny fa matoky izay fa matoy izy ireny apetraka ao amin'ny toerana io dia fantatrao tompo fa vitan'izy ireo izany fantatrao tompo fa tena hoe asoa azy ireo izany dia ankasitrana ianao sahady tompo ny hery izay alefanao ankasitrana ny sahady fa soavana izay rotsaka ao amin'izy ireny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany mino izay fa ary matoky tompo fa tena hiasa ianao ny amin'ny fiainam-panomponao tsirairay avy manerana izao tontolo izao mankasitraka raha eo alleluia amen amen
tafatsanganindray mahery lavitra no miatramzay efaresao no nisandratanao Alléluia. Mbola ity vavaka foana trantsika amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana izao dia tonga amin'ny fotoana fampahirezantsika. Minao fa tena hoe hiasa tokoa Andriamanitra araka ny thème izay hoentsika amin'ity ity dia hoe fihaonana amin'ny anjara fitahiana. Minao fa tena ianao izay manaraka eo izao tena hihaonana anjara fitahianao ianao. Mety efa be tabe zavatra niandrasanao hatramin'izay fotoana ela be izay fa ty androany ty anjaranao ny hihaonana anjara fitahianao. Anjaranao no tahian'Andriamanitra amin'ity ity dia minao fa tena tsy ho diso anjara ianao. Fa mialohan'ny amperezako anao dia andaontsika ny hijery ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Matio 7:9-20 izay mivakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Amen. Mbola toizantsika izany teny izany izay hitantsika amin'ny Isaia 3:10-20 ka hatramin'ny 9:20 sy 9:20 izay mivakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianareo no vavolombeloko Jehovah sady mpanompoko izay efa novidiko mba hahafantaranareo sy hainonareo ahy ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Taloha dia tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy izy andambiahy. Aza mahatsiaro ny lasa na amin'ny sainany taloha. Indro izao efa anao zava-baovao ho ankehitriny dia efa misokatra izany, tsy halala izany va ianareo? Eny, any an'efitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany sao no asiako ono. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany. Amin'izao fotoana izao dia ianao ilay olona tenen'Andriamanitra, ianao ilay nividin'Andriamanitra na irezao teny izao ka amin'inao fa tena hoe anjaranao tokoa no tahian'Andriamanitra amin'ity an'ity. Mety ketraketraka ianao tamin'ny fiainana, mety nandalo sedra mafy ianao tamin'ny fiainana, mety mbola misedra izany ianao amin'izao fotoana izao fa amin'inao fa ianao dia ho tahian'Andriamanitra. Anjaranao no tahian'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Aza kivikivy ianao, aza mety ho resen'ny Satana izany, aza mety ambaka ny devoly izany ianao, fa ianao ilay olona tahiny, ianao ilay safidian'Andriamanitra hoe hitanao Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa mandefa ny teniny tsy miverina aminazy izany teny izany rehefa raha tsy efa tanteraka aminao mihitsy. Ianao androany nampandrosona izao fotoana izao araka ny teny amin'ny voalohany nampandrosa izao fotoana izao ianao. Mety be tabe amin'izao fotoana izao mpanompon'Andriamanitra mandeha eraka izao tontolo izao mandondomba varavarana fa misy tsy manokatra varavarana, misy mandroaka mihitsy ny ara izany mpanompon'Andriamanitra izany. Fa ianao tsy nandondom-baravarana izay teo aminao, tsy niantso anao izay hoe era ianna ampandrosoa ato an-tranonao izay na hoe ampandrosoa ao aminao izay. Fa ianao dia tena hoe nkasian'Andriamanitra ianao, nampandrosona maim-poana izao fotoana izao dia minao fa tena hoe Andriamanitra hiasa aminao, hiasa amin'ny ankonanao izy, hiasa amin'ny fiainanao izy. Raha mety mpianatra ianao, Andriamanitra anao lohany tsy ho rambony izany ianao satria misafidy nampandroso azy ianao tamin'ity an'io ity. Hoy izany ny ten'Andriamanitra hoe
zay mandray zay naniraka azy dia tahaka ny mandray azy tsy tahaka ny mandray azy ianao fa efa mandray azy ianao lay mandray anjara fitahiana mitian'ity ianao lay andriamanitra ianao lay olona safidian'andriamanitra tamin'ity an'io ity mino fa tena hoe hiasa tanteraka aminao izy tamin'izao fotoana izao mamiteny aminao hoe azakivy ianao mandrosoa foana ianao ninona zavatra sedranao dia ataovy hoe efa manana an Jesosy ianao efa nahazo anjara fitahiana ianao dia tena mino fa tena hoe andeha araka izay sitraponao ny zavatra tianao rehetra raha mampandroso an Jesosy ao anatinao ianao dia tena hoe hotsapanao zany fitahiana izany hotsapanao zany fahasoavana avy amin'Andriamanitra zany hotsapanao fa tena hoe miaina kariary ianao rehefa tena hoe ainao zany hoe mampandroso an Jesosy Kristy amin'ny fiainanao izany tiako amin'izao fotoana izao ianao hoe nandray fitahiana ianao mety tamin'ny alalan'izao fotoana izao tokoa tamin'ny alalan'izao fotoana izao koa ianao vao mety nafantatra an'izany hoe ay rehefa mampandroso an Jesosy Kristy amin'ny fiainana dia tena hoe manam-pahasoavana hafa zany olona hoe mandehandeha foana zany tsy mandehandeha foana ianao rehefa manana an Jesosy Kristy ohatra na zao tejovavolombelona kely amintsika satria fantatro hoe fiainana tsisy an Jesosy zany tena fiainana mandehandeha ho azy zany nisy fotoana teo tamin'ny voalohany aloha ny tena hoe nazoto nanompo tena hoe tsy mamenatra anamy tena izany satria tsy manambara an Jesosy Kristy zany fanambarana an Jesosy Kristy zany tena tsy zavatra tsy mamenatra mihitsy izany fa nisy fotoana tamin'ny voalohany tena hoe nazoto zany hoe nanompo zany ary ny atongavany alahady ary tsy androko tsony fa nisy fotoana avy eo somary mangatsiatsika tsapako mihitsy hoe mangatsiatsika satria na ny zavatra ataoko na ny asako na ny fahasalamako na ny zanako ary ohatrany hoe ataony devoly mihitsy izy ampisy zavatra ampikorotana dia tsapako le izy hoe Andriamanitra ninona za teo alohany manao an'izao miaraka aminao dia tena mahatsapa fiadanana tsapako hoe lasa nanana fikorotanana tao anatiko rehefa nangatsiatsika fiaraka tamin'ny tompo dia tena hoe nandoalika tao an-trano ny fona satria natsapako hoe tsy mety le zavatra nataoko dia mifona tamin'ny tompo hoe tompo mifona satria fantatro fa tsy tianao izany efa hoe natoky ianao dia avy eo miverin-dalana tsy fotoana fiverenan-dalana tsony sisy ny tompo izao fa mandrosoa trany dia araka izany teny izany dia nandroso ary novaiko mihitsy ny fomba fanaoko na ao an-trano nisy fotoana ny lasa nalaindainana mivavaka raha le mifomaraina ohatran'izany dia tena lasa misakamoana mifomaraina fa rehefa avy eo tena naveriko tamin'ny tompo hoe tena sady mifona aloha voalohany indrindra tena naveriko tamin'ny tompo rehefa avy eo hoe tompo hiverina aminao fa amboary vaovao amboaro toy n'ilay fitiavako anao taloha ihany ny fitiavako anao dia zao amin'izao fotoana izao mangeta lasa ianao indray mangeta etan'ny tompo amin'izao fotoana izao aza vela mihitsy hoe ny tompo tsonona dia hitady ianao fa manana ianao amin'izao fotoana izao fa ngeta etana mihitsy hoe ianao no dia hitady ny tompo fa ny tompo tsy manary ianao izany ninona zavatra ataontsika zany Andriamanitra tsy manary antsika izany fa misy fotoanany ihany koa ny anazy dia ary misy fetrana amin'izao fotoana izao ianao ilay fa teneniko foana hoe ianao ilay mifanojo amin'ny anjara fitahianao androany dia tena makasitrana Andriamanitra misaora azy tena hoe isaora lehibe Andriamanitra hoe misaotra anao Andriamanitra satria notendrianao amin'ity an'ity nitendrianao nandray anjara fitahiana mety tsy izahay no safidy ianao tsy izahay no niteny hoe ampandrosoa araka ny teniko anao foana fa Andriamanitra no niteny anao Andriamanitra no safidy ianao fa nay masina no nahatonga anao nampandroso izao fotoana izao dia tiako ianao amin'izao fotoana izao tena hoe isaotra an'Andriamanitra isaora izy satria Andriamanitra antsika dia Andriamanitra fitiavana Andriamanitra mpamindra fo izy Andriamanitra tsy mba mpitanisa alahelo zany Andriamantsika izany tena tsapako le izy tamin'ny fiainako hoe mitia Andriamanitra satria raha tsy mifitiavany tsy ohatr'izao nandalo sehatra aretina teo mikaramako miasa mikarama misy an'izany hoe tapaka ho azy misy zavatra kely tsy eritreretiny sainao zany akory dia tapaka ny karamanao fa rehefa tena miverina tamin'ny tompo dia naveriny tompo amin'ny loany ny fiainako dia tena ankasitrahako azy zany izao no tiako tenena amintsika tiako afarana amintsika mahaiza mitian'Andriamanitra mifono ray manontolo mahaiza misaintsaina ireo fahasoavana rehetra izay alotsaka Andriamanitra amin'ny fiainanao mahaiza mandiny tena ihany koa mahaiza mifona raha toka tsapanao fa misy tsy fetezana nataonao ten'Andriamanitra
tsika rehetra zao tsy tonga lavatra tsika rehetra zao tsy misy fanana fahamarinana tsika na dia segondra tsika aro anatrehan'ny tompo fa rehefa hoe matsapa teny ianao dia malalamy folo anatrehan'ny tompo, malalamy velona anatrehan'ny tompo fa Andriamanitra tsy hanosika anao zany mihitsy ninona vitantsika anatreny manaiky foana Andriamanitra satria tiatsika izy matoa izy nanomeny Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana hosolovinantsika tsirairay avy. Tiantsika matoa mbola hoe nitsangana ihany koa Jesosy teo tamin'ny andro fahatelo izy ny ten'Andriamanitra nitsangana izy mba ho fitsanganana ho antsika tsirairay avy ihany koa. Dia amin'izao fotoana izao ndaontsika andeha hivavaka, ndaontsika andeha hisaotra an'Andriamanitra satria mbola nomeny indray tsika izao fotoanany izao afaka nandreny teniny, nomeny an'ity fotoanany ity tsika tena hoe afaka nisaintsaina anazy indray ny momba azy, izany hoe nisaintsaina ny anjara fitahiana izay nomeny anao izao. Dia asandrato ny fianao misaoran'Andriamanitra tamin'ny teny izay nalefany, misaoran'Andriamanitra tamin'ny famangina anao manokana tamin'ny teny ity, isaora izy hoe misaotra anao Andriamanitra satria mbola nataonao na eno izao teny izao indray na eno izao fampahirezana izao indray. Dia asandrato ny fianao ndaontsika hisaotra an'Andriamanitra. Raha eo mbola isaoranay foana trano ianao satria ianao ilay Andriamanitra fahasoavana, ianao ilay Andriamanitra fahatsarana. Sotra manokana tompo satria fantatray fa tsy kisendrasendra tokoa izao fotoanan'io izao, tsy kisendrasendra ny olona izay nisafidinao nampandroso izao fotoana izao tompo fa tena ianao mihitsy naniraka amin'ny fanahy masonao hamangy izany olona izany. Ka raha toa tompo ka androany izany olona izany vao nandray ianao, vao nampandroso anao teo amin'ny fiainany, dia ninao tompo fa izay tokoa ilay anjara fitahiana izay natolotra ho azy. Ka averinay aminao ny voninahitra tompo, averinay aminao ny dera satria ianao ilay Andriamanitra fahatsarana tokoa, ianao ilay Andriamanitra mendrika oderaina, ianao ilay Andriamanitra mendrika fahasoavana. Dia ankasitranay sanandro ny anaranao, ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluia, amen, amen. Mbola ity vavaka foana trantsika amin'izao fotoana izao andehantsika andeha apetratsika feno am-pelatanan'Andriamanitra ity alina ity. Mety hoe eto amintsika eto Madagasikara alina amin'izao fotoana izao fa any amin'ny toeran-kafa any mety hoe atoandro, mety hoe tolakandro, fa amin'izao fotoana izao tsika ndaontsika andeha ametraka feno tanteraka am-pelatanan'Andriamanitra izao fotoanany izao. Mety misy koa namantsika amin'izao fotoana izao mbola andeha hiasa, mety mbola any amin'ny toeram-piasana izy ireo amin'izao fotoana izao fa ndao angatantsika ny fiarovan'Andriamanitra ho amin'izy ireo. Tena hoe angatantsika Andriamanitra andeha fandraonjery mpiadiny hitobo manodidina ny tsirairay avy. Ary koa tsika metraka ny toromasontsika feno tanteraka am-pelatanan'Andriamanitra mba tena ho feno fiarovana atsika, mba tsisy maso na tanany fahavalo ahitantsika mandritra nyity ala ity fa tena atorontsika dia tena ho mamy izany toromaso izany. Tena ilay anjara toromaso avy an'Andriamanitra mihitsy no anjarantsika, ary izy koa angatantsika hanome nofo mamy ho antsika tsirairay avy mba tena atoram-piadanana tokoa isika. Mialohan'ny vavahantsika dia andao vakitsika ity ten'Andriamanitra ity izay hitantsika ao amin'ny Joba toko fahatelo amby telopolo ny andimy fahavalo amby folo izany fakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miaro mifanantsy ho any andavaka izy ary ny aina mba tsy ho voan'ny fiadiany. Amen. Araka izany ten'Andriamanitra izany dia ndaontsika andeha hametraka feno tanteraka izao alina izao eo anatrehan'ny tompo. Raha eo mbola ankasitranay foana hatrany hatrany Jesosy ny anaranao masina satria tsara loatra ianao. Ianao ilay Andriamanitra fiadananay, ianao ilay Andriamanitra fahasoavanay, ianao ilay Andriamanitra fitahianay. Amin'izao fotoana izao Jesosy dia tena hoe mahatsiahy manokana izahay ireo namanay izay mbola mety any am-piasana izy ireo tompo amin'izao fotoana izao, mety mbola andeha hiasa ihany koa. Petraka feno am-pelatananao tompo izy ireo, aoka ny fiarovanao hanenika amin'ny tsirairay avy. Aoka tompo tena andefanay anjery mpiadinao ianao tobo manodidina azy ireo. Mety hoe misy izy ireo miasa any amin'ny resaka hoe chantier tompo fa ianao tena hoe andefa ireo anjelinao hiaro azy ireo. Na miakatraka ny asan'izy ireo tompo ninona mety asa mafy ataon'izy ireo, ny fiarovanao tompo hanenika an'ireo namanay, havanay, mety preta-po aminay, mpiara-mivavaka aminay izy ireo, mpiara-miasa aminay koa ihany tompo. Dia tena hoe aoka anao andefa fiarovana mahery vaika tompo an'izy ireo tsirairay avy. Ianao na ihany koa raha tory izahay amin'izao andro izao dia tena hoe mangataka izay ny fiarovana feno tanteraka avy aminao. Ianao ny anjely mpiadinao tompo hitobo manodidina anay tsirairay avy. Aoka ilay afo fanahy masonao manda fiarovana tanteraka anay tsirairay avy ihany koa tompo mba tena hoe tsisy maso na tanany fahavalo hitanay fa tena hoe atory izay tompo dia tena hoe torimaso mamy tokoa ny torimasonay tsirairay avy eo anatrehanao. Ianao hanome nofo mamy ho an'ny tsirairay avy dia tena hoe raha ifo izay ny maraina tompo dia tena
anana fiadanana raha ifo zay raha-pitsy maraina dia tena hoe hofiravoravoana tokoa satria niara-dalana aminao nandritra ty alina ity dia mankasitraka amin'izany fahatsaranao izany tompo a dia averinay aminao sahady midera averinay aminao voninahitra satria anao rery any izany. Halleluia, amen, amen. Dia andaontsika amin'izao fotoana izao dia hisaotra an'Andriamanitra satria raha tsy izy tsy tanteraka izao fotoana izao andeha isaorantsika izy satria Andriamanitra rery any ilay Andriamanitra mifahatsarana raha totozy izao fotoana izao sy ianao dia ny Andriamanitra izy ny safidy antsika dia ndetsika dia hisaotra azy. Isaorantsika fanatreha fanahy masiny teto amin'ity fotoana tamin'ity fotoana ity dia tena hoe mankasitrahana asandrato ny fisaorana an'Andriamanitra satria miendrika azy izany fisaorana izany. Raha eo mbola misaotra anao hatrany izay amin'izao fotoana izao satria fantatra fa teto ianao tamin'ity fotoana ity na totozy izao fotoana izao zay dia noho ianao tompo dia tena ankasitrahana tokoa izany fahatsaranao amin'izany tsy nandehandeha foana tokoa zay tompo ary tsy miteniteny foana tsy miteny mihoatra tsy miteny latsaka tokoa zay tompo teto satria fantatra fa fanahy masinao no nanokatra amin'ny vavanay teto tsy nandeha tamerina ihany koa zay tsy nandeha tamin'ny fahaizanay fa ilay fanahy masinao nitarika anay teto tompo na totozy izao fotoana izao dia ankasitrahana feno tanteraka ny anaranao izany ankasitrahana ary nomezanay voninahitra ny anaranao satria ianao ilay Andriamanitra mahagaga ianao ilay Andriamanitra feno fahatsarana ianao ilay Andriamanitra be voninahitra tompo dia miendrika anao izany fisaorana izany mankasitraka amin'izay rehetra efa vitanao sy izay mbola nataonao ihany koa dia ankasitrahana feno tanteraka ny anaranao satria fantatra fa miasa ianao Andriamanitra mahagaga ianao. Saotra raha eo. Halleluia, amen, amen. Amin'izao fotoana izao dia mitsodrano antsika tsirairay avy eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetrandro lava ohatran'i Jehovah ianao. Amen.